Etsika aloha ny makasikan'ny vaovao amin'ny commune Somamanao fandroany ihany koa no niverina tamin'aloha ny fanamboarana ny passeport etsy amin'ny sampandraramsana izany etsy Anosy rehefa avy niantona nandritra ny 15 andro teo eo. Raha nitsikatra tamin'ity androandroany ity mbola tsy maro loatra ny olona tonga nanao izany teny amin'ity sampandrara ity noho ny tsy fahafantarana fa niverina alohan'ny indray ny fanaovana ny passeport. Niverina amin'ny laony ny fanamboarana ny passeport eny amin'ny service passeport nanomboka androany. Io ny fantatra nandritra ny fandalovana teny an-toerana. Raha tsy hivina dia nandritra ny 15 andro izay no tapaka ny fanamboarana ny passeport eto Anosy noho ny antony ara-teknika. Niverina nandray olona izy ireo androany. Betsaka ireo olona noho ny sento kely satria nandritra izay 15 andro izay dia nivezivezy isan'andro teto Anosy izy ireo. La kamisy izay nametraka dossier dia hoe nametike hoe amin'ny latsinainy miverena dia mandovola dia avy nefa latsinainy misoratra hoe noho ny antony ara-teknika io dia tsy afaka miditra ny service passeport dia miverina foana zany izay isan'andro dia misy ohatran'io foana zany hoe androany dia ça fait 3 semaines amin'ity zany izy fa androany zany ilay izy misoratra dia enganefa tsy verina hiditsony fa manjary mijaly efa hoe. Maro ireo voaterina nemotra ny diany ary maro koa ireo nanao famandria-toerana no tratrany sazy. Mangataka ny tsy iverenan'izao tranga izao intsony ireo mpanjifa fa na ny mpianatra na ny mpiasa na ireo mila fitsaboana ny velany dia sahirana avokoa. Tsy amin'ny mpianatra ihany izy misy fetraika fa na évacuation sanitaire na zavatra ohatr'izany zany dia misy problème daholo dia misy koa ilay pénalisation le olona efa mividy efa nanao réservation eto dia lasa vao amin'ny pénalisation. Mahakasika ny resaka mandefa tsy nahaloa ny volan'ny tompona machine fanamboarana passeport ny fanjakana malagasy dia nanamafy ny commissaire Alexandre Ranevson fa olana ara-teknika no misy ary no amafisiny ihany koa fa any ny fanjakana ny fitaovana ampiasaina rehetra. Manodidina ny 900 isan'andro ny fangatana voarain'ny service central de contrôle de l'immigration et immigration ary tafiakatra 700 izany rehefa fotoana ny fialan-tsasatra hatramin'ny 3